Falamerabantsika tsirairay avy-indray amin'ity lakamisy maraina fa 1 volana desambra ity. Miarabanao izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao a. Tonga soa anao izay sambany ihany koa. Manaraka ny mofinaina eto amin'ity pejy ity nirariana. Itony fahasoavana, itony fitahiana ary koa hanana fiadanam-po isika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia hivavaka isika. Dia Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao ny fofinaina mavelo avy aminao, nomenao izao fotoana izao ihany koa mba ahafahanay mandray ny hery avy aminao. Mamela ny elokay mamindrafo aminay ary aoka ny fahasoavanao irery ihany no andrakotra ny fiainanay. Koa dia amboary ny foam-pananay tsy hanalavitra anao fa hitobian'ny fahamasinanao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fanomezana tsy manam-paharoa. Nalaina amin'ny Lioka 7:5-10 manao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga haveriny ain'ny olona fa hamonjy azy. Amen. Faran'andray izao ny taona ho avy ny fety eny amin'ny firenena maro eny. Eny krismasy, eny ny taom-baovao, eo ny fety ara-drazana. Aoka isika ndenika tsara sy amin'ny fo mahitsy, indrindra mikasika ny fiainantsika mandritra n'ity taona ity. Fa tokony hibanjina ny amin'ny mandrakizay. Mba amin'ireo izay manaraka an'izay ary hevitra ihany koa an'ireo famantarana maro izay vao omen'Andriamanitra antsika dia noho ny amin'izany fitahiana izay arotsany amintsika izany. Zanaka malala an'Andriamanitra izay tena fahasoavana ary fanomezana izay tsy manam-paharoa no nomena an'izao tontolo izao. Tsy takatra ny saintsika tsara ny alehibiazan'ny trafi-pamonjena. Nidina avy eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahitra izay tany an-danitra i Kristy. Nilaozany izany ny fanjakany, nilaozany ny famirapiratana izay nisy azy ary nampitovy amin'ny olombelona izay voafetra, izay tsy manan-kery, izay ao anatin'ny milona ao anatin'ny fahalotoana ihany koa. Izay no mahatonga ny Korinthiana 2:9 manao hoe tonga malahelo noho ny aminareo izy mba hampanankarena anareo ny alahelony. Natolotra ny lanitra izany mba navotana azy ho anao izay fa lavo i Kristy ilay fanomezana ambony indrindra sy azo antoka. Izany no tena fahatsara-pon'Andriamanitra. Tsy mba misalasala manome zava-tsoa antsika ary indrindra ny ahavoavonjy antsika. Tsy mora lavitra ve izany mahafoana tanteraka an'izao tontolo izao. Toy izay hanavao anazy hozy izy ny olona sasany izay kelikely finoana kanefa hozy izy Kristy hoe zanak'olona hozy izy tsy tonga haveriny ain'ny olona fa hamonjy azy. Tsapan'ny zanak'Andriamanitra fa mahonena indrindra ny toe-javatra ka ny tenany mihitsy izany ny tena tonga teto mba ahazahoan'ny olona ny fiainana mandrakizay amin'ny alalany. Na dia zanaky ny avo indrindra azy Jesosy dia nandefitra teo anatrehan'ny fanaratsiana, fanarabiana, fanesoesoana, nanaiky ihany koa ny fahafatesana izay tsy hoe fahafatesana mitovy amin'ny fahafatesan'olombelona tsotra fa fahafatesana miaro fahambaraka mihitsy ary mahatsiravina satria tiany olombelona, tiany ianao ary maniry hamonjy antsika izy mba tsy ho amin'ny fandringanana lehibe tokoa isika. Saingy toa tapa-kevitra ny tsy fandray amin'ny lanitra n'izao tontolo izao ny olombelona. Raisiny tsinotsinona ny fahasoavan'Andriamanitra. Ekeny izay zavatra eritreretin'ny saim-patany lasa ao anatin'ny maromaro tsiraisana azy ny ankamaroan'ny olona. Lasa tsy dia manana valeur amin'ny olona ny sorona nataon'i Kristy teo Kalvaria. Ilay antony nanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana izay ho ahy sy ho anao nefa nanaovana an'izany. Rahalahy sy ranabavy malala, tsy manetsika ny fontsika ve ny
fandinihana zany fitiavana lehibe izay sorana izay tsy manam-pety zany, fa hoy manko ny ten'Andriamanitra manao hoe olom-boavidy ianareo, novidiana tamin'ny raha sarobidiny zanak'Andriamanitra. Dia hoy koa Jesosy ankehitriny hoe manan-jo amin'ny fon'ny olombelona hozy izy, ary ambarany amin'izany fa manan-jo tompon'ny feon'ny fieritreretan'ny olombelona ihany koa izy. Izy anefa tsy miforse antsika ny anaraka azy, fa omba-pitiavana lehibe mandrakariva no iantsoana antsika manao hoe avia, avia aty amiko ifandahatra isika hozy izy, fa na dia mainty aza ny mahataika anjaka aza ny fahotanareo dia hofitsiako tahaka ny ora-panala. Izany rehetra izany dia porofom-pitiavana omeny Kristy antsika, azontsika atao ny manavao ny fanoloran-tena isan'andro. Zao maraina izao andeha isika hanavao indray ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana eo amintsika ny hanenika ny fomam-panahintsika ka izay rehetra ho ataontsika dia mba ny fitiavana sy fankasitrahany mandrakariva. Mba ao aminao izany teny izany amin'ity maraina ity, aoka ho fenon'ny famasinany sy ny voninahiny ny fiainanao sy ny tontolo andronao anio. Ivavaka ry isika ry rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, mbola misaotra anao satria Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, tsy nisalasala ianao namonjy anay eto amin'ity tany feno fahotana ary efa amirona anatin'ny fahasombana tanteraka. Izay kosa tsy foinao ho simba miaraka amin'izao tany izao, fa tianao andova ny fiainana mandrakizay satria izany tokoa ny antony namoronanao anay. Da io manokana ny tokantrano, ny fianakaviana, ny isam-batan'olona izay mihaino sy manaraka izao fandarana izao, ka tsy ho very fotsiny ihany ny fotoana izay ianarana ny ten'Andriamanitra, tsy ho very fotsiny ihany koa na ny fotoana izay iainana, fa azahoana tombony avy aminao, fitahiana, fankahirizana, ary koa ahafahana mibanjina bebe kokoa ilay satroboninahitry ny fiainana izay efa atolotra ao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.